Masina izao manao fanekena aminao zay Jesosy fa ianao irery no ibaiko anay ary anana fo madio manomboka zao ilay fo madio mahita anao izara fitiavana ao an-tokantranao fa tsy izara kitakita sy tabataba intsony Jesosy zany angatanay aminao Jesosy zokinay malalanay tsy anay indrindro mamindra fo aminay mamelany elokay Jesosy mamelany eloko vehivavy rehetra ianao zay rehetra tongeto na tsy tongeto na mihaino any amin'ny anao manjery ihany hoentiny eo anatrehanao zany fa famindraponao ihany tsy malandritra anay fa tsaronay ianao Jesosy ianao ny nampiditra amin'ny vehivavy tao amin'ny tempolinao fa raha tsy napiditra anay ianao tsy tafiditra akory ane zahay mankasitraka be dia be Jesosy malalanay ny fonay ny atolotranao fanatitra velona fa anao zahay omaly an'io ary mandrakizay misaotra raha eo misaotra fanamasinao aleluia amen misaotra tompoko fa tetsy andamin'izany ihany koa mpitondra fivavahana neny tao amin'ny sinedriony fa tsy mba sanjoro ny amin'i Jesosy Kristy tompo to tsy nanaiky fa izy nolay Mesia tonga hamonjy ety amin'izao tontolo izao apiditra antsika ao amin'ny fanjakan'ny lanitra raha mino ny anarantsika mangataka pasteur anankiray mba hifona ho amin'ny pasteur rehetra mba hanaiky an'i Jesosy hanatanteraka amin'ny asany araka amin'ny tenin'ny tompo hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra fa izany ny tena etaetan'i Jesosy Kristy tompo ny apiditra ny olona rehetra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mangataka mpitandrina anankiray hivavaka hifona ho amin'ny mpitandrina rehetra sy mpitondra fivavahana rehetra mangataka izay mpitandrina rehetra miaino aheto mba hitsangana anoloanan'i Jesosy ilay tiantsika ilay niantso antsika eo amin'ny hazofijaliana hitsangana daholo ny mpitandrina rehetra fa izaho kosa ando alika vavaka isika Jesosy io mandohalika amin'ny fonay rehetra manoloana ny fijalianao manoloana ny ranomasonao manoloana ny fieretanao manoloana anao izay mpitandrina rehetra Jesosy sy izay rehetra mitondra fivavahana rehetra matoa ny ao an-tokantranao tsy zarizary mety tsy nanao ny asa amin'ny mampitandrina anay izay mpitandrina rehetra Jesosy matoa ny fiangonanao tsy mandroso mety avy aminay pastera mety mahatonga an'izany tsy maninona aleo ataonay hoe avy aminay izay mihitsy n'ilay diso izay mihitsy n'ilay meloka izay mihitsy ilay nanombo anao ilay nanaonao foana teo masonao ilay nampijaly anao nampitondra fangiry firiana taminao ka indreto ny mpitandrina rehetra Jesosy na ny manatrika na ny tsy manatrika mamindra fo aminay Jesosy io mamindra fo aminay mamindra fo aminay mba tsarovo ny teninao amin'ny soratra masina hoe aza matahotra fefa nanavitra anao ane aho hoe ary aza mierikerika tsony fa efa niantso ny anaranao aho ianao indreto ny mpitandrina rehetra Jesosy ampio zahay hiara-iasa aminao
amin'ny fitondrana ny tenanay, fitondrana ny ankonanay, fitondrana ny asanao rehetra. Ampio izay Jesosy izay mpitandrina, fa ny asanao dia ianao rery ihany no mahay an'izany. Fa izay tsy mba mahay ane Jesosy, tsy mba mahay izay. Saotra Jesosy, saotra. Raro ny olona raha mitsaratsara anay, raro ny olona raha mihevitra an'izay anisy ratsy anay satria ratsy ao mason'ny olona ny ataonay. Fona aminao izay ho an'ireny koa. Mamindra fo, mamela heloka Jesosy ho an'ny olona rehetra tahaka an'izany. Fa indreto izay mpitandrina Jesosy, manoloana anao eto amin'ity hazofijaliana ity, hanavoan'ny fanoloran-tenanay izay fa hanao izay mpitandrina rehetra, ary hanao ny asanao izay mpitandrina rehetra, ary hanao izay mba hahafaly ianao izay mpitandrina rehetra. Mba sitranay mampitohy ny fangiry firianao Jesosy, izay mba kely mba vitanay mba ho voninahitry ny anaranao. Saotra indrindra Jesosy, saotra indrindra. Engane, mba ho tanteraka amin'ny mpitandrina rehetra Jesosy, mitondra fivavahana ny teny nataonao tamin'ny Andriamanitra raintsika hoe tsy manana afa-tsy reny Andriamanitra, reny mba nanao ny asako, reny mba mandeha etseroa, tsy manana afa-tsy reny Andriamanitra, fa mba miangavy indrindra anao aho, tehirizo reny rehetrarehetra reny amin'ny anaranao, ahita ny voninahitro izay mba iarako manana aminao. Mba ho aminay rehetra izany Jesosy, mba ho voninahitry ny anaranao. Saotra Jesosy, saotra indrindra, saotra. Tompo, fandolehan'ny mpitandrina rehetra, engane, indry zany mosoara anankiray hamafana ny ranomasonao amin'izay mety ho fahatezeranao aminay. Saotra Jesosy, saotra indrindra. Ny anaranao ilay Masina indrindra, ilay tianay indrindra, ilay nafony ny ainao anay indrindra, ho anaovanay izany vavaka izany. Ka amin'izao sisa izao izay Jesosy, amin'izao sisa izao izay, mba tanterao aminay ny teninao hoe aza matahotra fa tsy handao anareo intsony aho, fa mbola omba anareo foana amin'izay misy anareo rehetra, ary mbola hanampy anareo koa. Toloro saina izay Jesosy, toloro saina izay fa tsy mahay ny asanao, tsy mahay ny asanao zahay, ary mba tsarao izay Jesosy amin'izay mba kely vitanay ho anao. Raha mba nisy nahafaly ianao, tongava Jesosy amin'ny mpitandrina rehetra, mba raiso ny tananay ho vokatry ny fifalianao. Fa raha mba nisy kosa mba nety nampalahelo anao, tongava foana hiteneno izay hifonanay sy hibebahanay, mba azahoanay ny lanitra Jesosy izany ho voninahitry ny anaranao. Dia ho tahianao ny tokantrano ny mpitandrina rehetra, ho tahianao ny fitandremana rehetra, na ny eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina. Tahio izany rehetra izany Jesosy, ahita ny voninahitra daholo ho voninahitry ny anaranao. Saotra, 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 saotra fa miaino anay ianao. Ny anaranao nangatahana izany. Tsaroa fa mpanompo daholo izay, mpanompo daholo izay, ary izay dia mbola nompo anao amin'ny androm-piainanay rehetra. Saotra zoko malalanay saotra, saotra, saotra. Ary mba nisy mety nampalahelo anao, ny rahanao ampiasao Jesosy, koseho ny fitiavanao izany, mba tsy ho tsaroanao intsony, ilay mba kely ratsy mba vitanay hitany masonao, ka nitondra fanafitoanana ho an'ny hafa. Koseho amin'ny rahanao sy ny fitiavanao izany, ary sokafindray miboky ho an'ny mpitandrina rehetra hoe aza matahotra fa mbola ombanao aho. Ny anaranao nangatahako izany, saotra zoko malalanay Amen. Saotra tompoko. Dia nentina amin'izay Jesosy omboana amin'ny hazofijaliana ry havana ho an'ny Kalvari
na Golgota na karandoa. Ary dia teny amin'ny-dalana tahaka ny ety amintsika tany nanan-drano makany an-Janahary any. Ny lanja ny hazo fijalian'ny tompo, ny anjera ny tondra izany hazo fijaliana izany. Ary nanapatrapatra ny miaramila ny kapoka azy avy ato aoriana. Araka amin'ny voalazan'ny tantara dia intsivy amin'ny 30 no kapohana Jesosy Kristy tompo tamin'ny karavasy vy izay misy nifinifiny amin'ny varahana izany karavasy izany. 15 tao amin'ny tratrany havia, 15 tao amin'ny tratrany havanana, intsivy tao amin'ny lamosina no kapohana tamin'izany ny tompo. Rehefa tonga teo amin'ny Kalvari nandray ny fantsika ny miaramila, amatsiana ny tanany, fantsika ny tanany anankiroa. Fa rehefa nandray ny fantsika rezatra amatsiana ny tongony kosa izy, izay niraisina namay. Anankiray tamin'ny fantsika rezatra ambiny teo sisa ny tsy namay azo raisiny ny tanana. Tonga dia ozy ny miaramila hoe akambamin'ny tongony anankiroa. Tonga dia nakambana ny tongotry Jesosy Kristy tompo. Voaomby tamin'ny hazo fijaliana ny tompontsika tamin'izay fotoana izay. Ary rehefa voaomby izy dia napetraka teo amin'ny lohan'ny hazo fijaliana ny soratra izay nisorata amin'ny Pilato hoe mpanjakan'ny Jiosy. Mpanjakan'ny Jiosy. Ka izay rehetra nijery naneso sy nanaraby azy. Ary nareo jiolahy teo anilany ary dia fantatsika amin'ny tantara fa naneso azy ny anankiray. Fa rehefa tamin'ny ora fahasivy kosa afaka niain'i Jesosy Kristy tompo. Ary raha ny tokony ho izy mba tsy ho tratra amin'ny andro sabata izay voaheloka omboana tamin'ny hazo fijaliana dia tsy maintsy tapahana ny tongony, tapahana miaramila mba afaka haingana ny ainy, mba tsy ho tratra ny andro sabata. Fa rehefa nanatona any Jesosy ny miaramila, nahita fa efa afaka ny ainy, tsy nitapahana ny tongotry ny tompo mba hatateraka ny soratra masina hoe tsy hisy taolana ho tapahana izy. Rehefa maty Jesosy Kristy tompo ry havana nanolotra ny ainy ho an'Andriamanitra, araka amin'ny teniny hoe raha eo eto tananao napetrako mifanahiko. Josefa avy any Arimatia izay anankiray tamin'ireo ny tsaran'i Jesosy, anisany tao amin'ny fitsarana, fa niaro an' Jesosy izy sy Nikodemosy tao amin'ny fitsarana tao. Izy no nakao amin'ny Pilato ka nangataka ny fatin'i Jesosy, ary dia nitondra ny fatin'i Jesosy nofonosiny tamin'ny ariry madinika, dia nalevina tao amin'ny fasana vaovao izay vao nilavany nametrahany amin'ny tompo. Maty ny tompontsika, no ny fahotantsika ry havana, no ny amin'ny helokontsika ankehitriny ahoana ny ataontsika. Mbola anao izay mampalahelo ny tompo ihany va? Mbola tsy hiala amin'ny fahotana ihany va? Mbola anao ny lalan'ny ratsitsika izay mahazatra atsika ihany. Androany Jesosy teny aminao ankehitriny hoe anaka atolory aho amin'ny fonao. Andehantsika hitsangana anao ny hira fahasivy-jato ny 9 voalohany ihany. Nafoy ny aiko aho anavotako anao, ka nalatsako ny rako isoloako anao. Nafunia kiwa, nafuta kuwa na, 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 na
raha mety ianao ry havana dia mandole hivavaka hifona eo anatrea amin'i Jesosy isika noho ny zavatra nataontsika fa nahafoy ny aina izy hamonjy asy hamonjy anao. Andohalikitsika hivavaka. Jesosy eo tanteraka ao ny teninao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Sakaizanao ane zahay Jesosy araka amin'ny voalaza ny soratra masina. Ankehitriny tsy ataoko hoe fanompo intsony ianareo fa ataoko hoe sakaiza fa izay reko tamin'ny raiko dia ambarako aminareo izany. Vitanao zany Jesosy. Fona aminao anefa zahay fa mbola mahafinaritra anay foana ny ataonay. Zay sitraka mifonay foana no mbola hiazaka zahanay ety amin'izao tontolo izao. Ary nofinay no amin'ny tenanay no tafianay. Zany mahamay anay fa tsy mba mikatsaka amin'ny fanjakanao izahay. Ianao anefa teniteny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Anampy anareo ny zavatra rehetra. Mifona Jesosy. Mandadilady sy milela-paladia eto anatrehanao. Mangataka aminao kosa mba hamindra fo hamindra fo fa fantatrao ane izay rehetra tonga eto hoe amindrao fo ry Tompo araka amin'ny teninao Andriamanitra hoe mamindra fo sy miantra Jehova maro-po sady mba famindra-po ka tsy mba mitahiry fahatezerana mandrakizay. Jesosy zoko malalo fantatray fa raha ianao mangataka ho anay eo kavan'Andriamanitra manaiky Andriamanitra raitsika hamaly vavaka sy hamela heloka anay. Amin'izao sisy izao zahay Jesosy io anaradianao hanao ny asanao ary andeha amin'izay lalana soritanao hoe ity ny lalana ka izory. Dia misaotra indrindra Jesosy inonay fa namela heloka anay ianao ary tsy nitahiry fahatezerana anay ka indreto izay rehetra hitsangana ry Tompo hanatanteraka ny tononkira mivovela heloka izay nisoratan'i Davida mpanjaka fa rehefa navelanao ny elony ka nisaronanao amin'ny fahotany dia hoy izy hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijarona napaka poteplanta nomboana tamin'ny hazofijaliana maty ka naleva nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavan'Andriamanitra ray tsy to avy any neviny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina famelan-kely fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka tokoa ane izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana dia izay ny lalan'ny hazofijaliana na raha tsika fitipitinina mo satria ny fotoana amin'ny enina ohatr'izao dia fohy ny fotoana antsika ka dia mirary antsika rehetra ry havana samy hanao Paska mpifaliana handresy araka amin'ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo hoe satria velonao dia ho velona ihany koa ianareo. Amin'ny alahady izao aiza dimy ny antsapana izay ataon'ny antoko-pihira CFF amin'ny 10:00 anasanatsika rehetra ao amin'ny 4e étage zany fideratsika fa mitsangana nandresy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy Tompo fandresena ho antsika koa izany. Izao tsika dia tonga amin'ny fotoana hanatanterahana amin'ny fanatitra ka dia hanatanteraka ny anjara hirany ny zanantsika ery amin'ny koral.
Tao ireo zay nahatsiaro tena mba hanaraka ny dianao disipe tokony alemena karanda sy ompianatra zay nahatsiaro tena mba hanaraka ny dianao disipe tokony alemena karanda sy ompianatra dia mbola faly manona fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika tsirairay avy. Reto misy voady vitsivitsy izay ho tononona amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny voninahitra Tompo ane dia ho anao rery ihany, mangataka vavaka amintsika rehetra fa mananjanaka lahy kely 10 taona voan'ny cancer rein mba ho sitrana ara-dalàna, manolotra vola 20 000 ariary ho fisaorana Tompoko. Misaotra ray ny amin'ny famindraponao amenina ny dera sy ny aja dia ho anao irery vola 20 000 ariary. Jehovah no mpiandry aho, tsy hanan-java-mahory aho. Raha nilaza dada tamin'ny alatsinainy hoe mangataka amin'ny Jesosy mihitsy ianao, raha alina dia nivavaka hoe Jesosy eo mba porofoy amiko no fitiavanao. Ny ampitson'iny dia nivoaka ny note d'affectation efa nandrasako nanomboka tamin'ny novambra. Misaotra Jesosy vola 10 000 ariary ho an'ny mahantra. Tsy misy soratra 3 000 ariary. Dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izay voady izay miisa 4 ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Andeha hitsangantsika ry havana n'olotra mifanatitra amin'ny hira fanolorantsika amin'izany fitiavana mandrakizay. Yes.
Jesosy raha isoanao ny fanatitra tolotray tompo fa vokatry ny fonainy manolotra izany na kely izany ny rahabe izany mba hakasitrao amin'ny voninahitra ao an-danitra ao sota indrindra soko malala sota famonjeo voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany Alleluia masina 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 Jehova tompo maro eny ny voninahitra rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany tsika ry havana hanao vavaka ho famaranana ny fotoana ary aoriana ny vavaka sy ny tsodrano 2:27 ihany no ataontsika izany 2:27 eo tananao raiky mapetraka izao hivavaka izy. Sotranao Jesosy eo fa vita soma tsara fanarahanay ny lalan'ny hazofijaliana tamin'ity taona 2024 mangataka aminao izahay satria nisy mimpanomponao teo ny sotranao no ny fitahina nomenao azy teo amin'ny fiainana dia nanolotra rakitra voady izy fampandrosoana ny asanao dia ianao Jesosy akasitraka azy araka ny teninao fa indreto kosa izay rehetra izao misotranao no ny soa sesehena nataonao teo amin'ny fiainanay ary indrindra nanekenao avitra ao anay no ny amin'ny fahotanay dia ompeo zahay Jesosy isotranao manao hoe misotra Jesosy. Ety amin'izao tontolo izao zahay no miaina ianao no miteny mangatady eo amin'ny ianareo dondony dia ovana ianareo ka misy mimpanomponao izay tsy salama tompo izany zaza 10 taona izay marary ray izany mahafantatra an'izany ianao hitanao izany mangataka aminao a Jesosy eo amidra fo aminy ianao ary ho any amin'ny toerana izay misy azy any ianao Jesosy fa fantatrao izy ianao no anaisitra ny aretina tsy anasitrana ny aretina rehetra fa fahefanao Andriamanitra izany fa ianao mitondra ny aretina teo ambony hazofijaliana ka dia mangataka aminao izahay fa tsy mingady ianao mba hitainao amin'ny fiainana tsirairay avy koa Jesosy eo ary mangataka ho an'ny ray aman-dreninay dada arandrena toandro mbola omenao hery fitanjaka sy fahasalamana hitondrana n'izao fiangonana izao ary reto vahoakanao tonga eto koa Jesosy eo mba manana izay fangatahana aminao izy dia mba hinolo ny fivavahana ataony. Jesosy eo fona aminao ary mamaripaka ny fifandraisanao amin'ny mpanompo-kely sy ny sakaizanao hiakatra any amin'ny laban'ny voninahitra ny lanitra ny anjely ny ainy mivavaka nataonay teto mangataka aminao zahay izay ela amin'ny fahalim-bavaka ka dia miangavy ianao izao fiangonana rehetrarehetra izao manao Jesosy eo elo mivavaka sotra indrindra tompo raha ialeto izahay dia hitantana anay ny anjelinao no miara-milanao analokisa no hitantana anay ka hiaraka aminay olo lalana vody lalana hiaronay amin'ny asan'ny debolo satana mba ho tonga any amin'ny tokantrano tsirairay ary izany mivavaka izany dia petraka ampelantananao tompo sitraka indrindra mamarina an'izany ny mivavaka nampianarina manao hoe rainay salindana ho amasina ny anananao ho tonga ny amin'ny fanjakana atao any sitraponao etyatahakany any-danitra nanahiliana saza hoanay ary mamelana etay tahaka ny mamelana iseretra taminay ary izanotolany amin'ny fahafanay fa manapana amin'ny rasy anao fanjakana sy hery
ary voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho tanteraka aminareo nitsotra izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe Andriamanitra ny hamasina anareo mba samy ho tanteraka ka aokarovana avokoa na amin'ny tenanareo na miainareo na amin'ny fanahinareo mba tsy hanatsiny ianareo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo mahatoky izay niantso anareo fa izy nanao fanekenandroany ny nampanompoka izay efa novidiko tsy mba hariko izy. Sotra indrindra Jesosy io dia totrainao midera totrainao mihaja fampitomboan'ny mpanomponao kosa fiadananao. Sotra zoko malalo. Amen. Roa amby folo amby efajato andininy voalohany ihany. Voninahitraneo an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Eko voninahitra rehetra. Amen. Dia tanteraka tokoa anie izany amin'ny anaran'i Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia manaova Paska sambatra daholo ry havana malala samy ho tahin'i Jesosy tsika rehetra voninahitra izy tompo. Amen.
tonga tety ilay Jesosy anak'Andriamanitra amonjy irenany sy anasitrana ranarina lavo kanefa ianao dia mbola say manilikinika ny famonjenopeny ka dia tsy mino ho sy manda ny androandro say ataony ombenopeny hoe body eto aty nietanao samby todrazy aza manamafy ny fonao ianao fa maendo iale ny feo ambarany galopakatonga mampiamtrisa voalasany Jesosy sy ho tanterahina voalaza fa fitiavana no fitaovana fiadina tsara indrindra ny namana tiavana mba izarao sy ilazao hakay amindra tandremusau ianao indray no mivonaka mandeha mamalankira ka ianao ilay mahay no mivanoma